Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo izay tsara ho fantatra momba ny tetikasa Genesis 24. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe tsika no liana amin'ny tetikasa io ary efa marobe sady koa no soratra anarana. Betsaka ny fanontaniana izay manitikitika antsika, koa dia izay indrindra no antony nanaovana ity video ity mba ahafahana mamaly ireny fanontaniana samihafa ireny. Andao ary. Tena ara-baiboly ve izany hoe mitady vady izany? Fanomezana avy amin'Andriamanitra ravana ny vady ary asan'Andriamanitra mihitsy no manome vady ho an'ny olona iray. Kanefa dia mandrakariva mampiasa olona hatrany izy ahatanteraka izay fikasana izay. Elizera ohatra ao amin'ny Genesis 4:20 dia nampiasainy ampifandray an'i Isaka sy Rebeka, ary izay foto-kevitra izay no hijoroana ato amin'ity tetikasa Genesis 24 ity. Ny olona efa niteraka na ny sarabady ve tsy mba afaka mandray anjara? Tsy afaka, satria raha ny Genesis 4:20 no jerena dia mbola tsy niteraka ary mbola tsy nanambady mihitsy na Isaka na Rebeka. Dia izay foto-kevitra izay aloha no tiana azonina amin'ity tetikasa ity. Kanefa na izany aza dia aza matahotra isika fa efa nisy ihany ny fikasana aty amin'ilay mpikarakara ampifandray ianareo izay efa niteraka na efa nanambady na ihany koa mpitovo izay sady tsy mbola niteraka no tsy mbola nanambady fa tsy manana olana ifandray amin'ny olona izay manana izay tranga izay aorianao zany izy izay tetikasa izay. Ho hitan'ny olona rehetra ve ny momba? Tsia. Ny ekipan'ny Genesis 24 ihany no mahita hoe iza ny nandray anjara. Dia nefa na reo ekipy reo aza dia tsy mahalala koa hoe iza avy reto olona izay nandray anjara ireto. Dia no ezahany mihitsy ny tsy hahafantarana hoe iza ity olona mandray anjara ity. Ary izay no mahatonga hoe ao amin'ilay taratasy izay fenontsika dia tsy mangataka sary izay na ny compte-nao Facebook, na ny anaranao feno, na ny toerana ny adresy mazava misy ianao, na ny toerana izay iasanao tsy misy an'izany mba tsy hahafantarana hoe iza ilay olona manoratra. Koa dia tsy tokony atahotra isika fa tsisy mahafantatra mihitsy zany hoe izy ianao izay manao manoratra ilay izy. Mahazo misoratra anarana ve raha mbola tsy ampy 5 taona nefa efa te hanambady? Tsy mahazo, satria heverina mbola kely loatra raha latsak'izay. Ary raha mbola azonao atao hoe ianao ihany no mijery izay olona mifanandrify aminao, mety aminao dia izay ny tsara indrindra. Fa ity platforma ity dia natao fotsiny hanampiana ireo olona izay sahirana amin'izay firosoana amin'ny dingan'ny fanambadiana izay. Tena tsy misy vola loha tokoa ve? Eny, tena tsy misy vola loha na ariary aza. Izay ve tsy afaka misafidy izay tiana tahaka ireny amin'ny site de rencontre ireny? Raha ny Genesis 4:20 revana no jerentsika dia tsy nisafidy mihitsy na Isaka na i Rebeka, fa i Elizera no nanao izany teo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Dia izay foto-kevitra izay no hijoroana amin'ity tetikasa ity. Izany hoe tahaka ireny vady atolotra ireny zany raha izay no ahazahoantsika azy. Ary izay no mahatonga azy ity tsy hoe site de rencontre fa hoe plateforme de rencontre. Tsy afaka misoratra anarana ato amin'ny Facebook ve? Tsy afaka noho ny antony ara-teknika, fa tsy maintsy amin'ny roa ihany no miditra sy misoratra anarana, satria ny programa izay ikirakirainay ny mombamomba antsika tsiraray avy dia amin'ny Google ihany no misy azy fa tsy mbola misy azy ato amin'ny Facebook. Ahoana no hisafidiananareo izay olona tokony hiaraka? Izay olona mitovitovy no ampiarahana, na taona, na mari-pahaizana, na faritra ny haviana, na anaram-piangonana sy ny sisa sy ny sisa. Na izany aza jerena koa izay valiteninareo. Ohatra hoe tsy mampaninona anao ve raha olona tsy mitovy faritra aminao. Izany hoe raha ohatra ka naiza mety aminao daholo ilay olona dia tsy atao sakana koa ny amin'izay. Inona no mitranga aoriana ny fisoratana anarana? Rehefa vita ny fisoratanao anarana dia voarainay ny mombamombanao. Dia ny ekipa Genesis 24 no andinika sy hijery izay olona mifanandrify aminao amin'izay efa nisoratra anarana ato amin'ny tetikasa. Dia avy eo rehefa mahazo ny fankatoavan'ny ekipa rehetra hoe ity sy ity tokony hiaraka dia entina hiambavaka aloha ianareo. Aorianan'izay dia hisolo tena avy aminay hiantso anareo mivatana antarby na ny lahy na ny vavy dia samy ho antsoina daholo ampahafantarina hoe ity ilay olona sosikevitra izay omenay ifandraisanao. Dia izy koa mail izay alefa miaraka amin'izay. Ho anareo izay aty ampitan-dranomasina dia ho antsoina amin'ny alalan'ny WhatsApp ianareo. Dia avy eo anareo amin'izay ny toyany. Afaka mametraka fanontaniana atao amin'ny pejy marika 16-15 ve? Tsia, tsy afaka, satria efa misy olona manokana mihitsy mandray sy mamaly ny fanontaniana rehetra izay apetratsika mahakasika ity tetikasa ity any amin'ny adresy email genesis24project@gmail.com. Fa maninona no misy fisoratana anarana amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny malagasy?
tsy dia misy antony loatra fa misy fotsiny ireo olona izay manavanana azy kokoa ny mamaly ireo fanontaniana samihafa amin'ny teny frantsay indrindra ireo malagasy izay mipetraka dia ampitan-dranomasina dia izay no antony. Ny tsara fantatsika nefa dia izao rehefa misafidy izay sy mijery hoe iza ny tokony hiaraka amin'izy dia mifangaro daholo na izay nanoratra tamin'ny teny frantsay na izay namaly tamin'ny teny malagasy. Izany hoe tsy voatery hoe izay namaly tamin'ny teny frantsay no hiaraka fa mety hifangaro. Ahoana no ahafantarako hoe efa lasany ny fisoratana anarako? Rehefa misoratra anarana ianao ka nahavita ny dingana rehetra ary nahavaly ny fanontaniana rehetra dia any amin'ny farany tokony hahita soratra hoe misaotra anao nandray anjara na hoe merci pour votre participation. Dia ny fahitanao an'izay teny izay no midika fa voarainay zany ny fisoratanao anarana. Raha oviana no mety ahazo valiny avy aminareo mpikarakara. Tsy mora ravana no mijery hoe iza ny tokony hiaraka amin'iza. Asa sarotra zany tena mila fotoana, mila fandinihana lalina. Koa dia mangataka antsika mba hanana faharetana. Mety afaka herinandro dia efa azo valiny ianao, mety izy tonga dia hiantso anao nefa mety ho afaka 3 volana koa. Izany hoe miovaova fa tena mila faharetana izy na avy aminay na avy aminareo. Dia ahoana raha sanatria tsy mety tamiko ilay olona nomenareo? Rehefa afaka 2 volana aoriana ny nanomezana ianao ilay olona tokony hifandraisanao dia andefasanay 2 vaovao indray ianao izay ho fenonao satria mahaliana anay ny hamantatra hoe nijanonao mpinamana ve nareo sa niroso tamin'ny sehatry ny fifankatiavana. Raha sanatria ka tsy niroso tamin'izay sehatry ny fifankatiavana izay nareo dia tiana ho fantatra hoe inona no antony, inona no olana. Dia miankina amin'izay ny hanomezana ianao olona vaovao indray na tsy. Inona izany no tokony atao eo am-piandrasana ny valiny? Vavaka. Tena hoe vavaka ihany izay no andrasana aminao mandra-pahazonao antso avy aty aminay. Ahoana ny fomba hifaneraserahan'ireo olona nampifandraisinareo? Ny lehilahy iray dia ampifandraisinay amin'ny vehivavy iray ary tsy misy idirana intsony fa malalaka tanteraka ianareo amin'izay fomba tianareo hifandraisana. Ny torohevitra avy aminay fotsiny dia hoe samy antsonay daholo na ny lahy na ny vavy kanefa raha mety dia mba aoka ny lehilahy no anokatra voalohany ny fifandraisana. Ary faharoa dia izao raha mety aleo tsy tonga dia mifanome compte Facebook ianareo satria mamitaka be ny Facebook ary manjary lasa fijerevana tarely izy sisa. Fa tena aleo mifandray amin'ny telefona aloha amin'ny voalohany mijanona mpinamana mifankafantatra tsara miaona mihitsy mivatana dia zay vao mifamboraka fitiavana raha ohatra ka misy izay fitiavana izay. Dia anareo ny toyan'izany malalaka tanteraka ianareo amin'izay fomba tianareo hifandraisana. Inona ny dikan'ilay hoe mpitovo? Ny mpitovo izay tiana ambara eto dia olona tsy mbola niteraka, olona tsy mbola nanambady ary tsy misy olona miaraka aminy mihitsy eo amin'ny fotoana izay hisoratany anarana. Raha ohatra nefa ka misy olona tampoka izay miaraka aminao zany aoriana ny fotoana izay hisoratanao anarana dia iangaviana ianao mba ampahafantatra anay an'izay, andefa email aty aminay ahafahanay manamora ny asanay. Fa maninona ny hoe kristianina mino ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina? Zava-dehibe ravana ny finoana amin'ny fanambadiana koa dia ny ferana ho ireo kristianina izay mino ny ray zanaka fanahy masina ihany no afaka misoratra anarana amin'ny ity tetikasa ity. Ny mino izay tiana ambara eto anefa dia tsy inona fa ilay mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ary Andriamanitra mihitsy. Izay mitovy antokom-pinoana ihany ve no afaka miaraka? Miankina amin'ny valiteninao ihany satria misy fanontaniana momba izay mihitsy ao ahafahanay mijery izay valiteninao sy ahafahanay mijery izay olona mba mifanaraka amin'ny fanirianao. Aiza no afaka misoratra anarana? Misy 2 na hoe lien eo ambanin'ny lohatenin'ity vidéo ity dia eo ianao no miditra, io zany ny klikenao ahafahanao misoratra anarana. Dia mirary soantsika rehetra. Kristianina ve ianao ary mino ny ray zanaka fanahy masina? 5 taona no mihoatra. Mbola mpitovo? Ary efa te hiroso amin'ny sehatry ny fanambadiana ve ianao? Raha eny? Eny? Dia natao anao indrindra ity? Jehovah, Andriamanitra Abrahama tompoko. Ambino aho anio ary asosoa Abrahama tompoko. Izay ilay tombavaka natao mpanompon'ny Abrahama rehefa nirahin'ny Abrahama hitady vady ho an'ny Isaka zanany izy. Dia nambin'Andriamanitra tokoa izy ka nahitany Rebeka izay lasa vadin'ny Isaka tao afara. Ao amin'ny Genesis 4:20 no misy an'izay tantara izay. Izay indrindra koa fantaro ary fa nitetika ansa Genesis 24 dia natao ampifandraisana ireo mpitovo kristianina maniry indrindra ny roso amin'izay sehatry ny fanambadiana kristianina izay. Ka izahay mpikarakara dia manaiky mpanompo hatateraka izay programan'Andriamanitra izay eo amin'ny fiainanao satria tsy tsara tokoa raha irera lehilahy. Genesis 2:5-20. Tsotra kely ny fandraisana anjara. Miditra amin'ny 2 io ianao dia misoratra anarana sy mamaly ireo fanontaniana samihafa ao. Izay kosa aveo dia hivavaka tahaka ilay mpanompon'ny Abrahama ary hijery izay olona hita fa mifameno aminao.
dia ampifandraisinay amin'ny alalan'ny mailaka na finday ianareo avy eo. dia zay maimaim-poana ny fisorotana anarana. Raha misy fanontaniana dia aza misalasala manoratra amin'ny gain24 project@gmail.com. enoy koa ny fanazavana sy ny fampahafantarana izay atao momba ty tetikasy ity ao amin'ny page Facebook Mark 1615. Ary saka nampandroso Andrebeka ho ao andahiny tsara hareniny ka napakatra azy ho vadiny ary tia azy izy. Genesis 4:7-20 Amen.